hoan'izay rehetra malalan'andriamanitra nanaovan'andriamanitra fanekena ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Andeha ary idera sy isotan'andriamanitsika andeha ara-mitsangana. Ny salamo 500 andeha ny voalohany ka hatramin'ny faraka 50 no ideratsika sy ankalazantsika an'Andriamanitra. Salamo 500 ny andeha ny voalohany ka hatramin'ny faraka 50. Amin'ny anaran'i Jesosy, miderana Jehova miantso ny anara, atao fantatra ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsai ny fahagagana rehetra atao vorehan'ianareo ny anarany masina. Ao tifana ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadava ny Jehova sy ny heriny, ka tsy mandrakariva ny tavany, tsy amovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany ny vavany. Ry taranaka Abrahama, ian'ny olom-profety, taranaka Jakoba, Jehova, izy no Andriamantsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany, mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay izy, dia ilay teny izay voahodidiny ho an'ny taranaka rehefa mandiny. Ilay nataony tamin'ny Abrahama sy ny fianianany tamin'ny Isaka, izay naoriny ho lalàna ho an'ny Jakoba sy ho fanekena mandrakizay ho an'ny Israely, ka nataony hoe nomeko anao ny tany Kanana, novanareo voazara ny famolaina. Amen. Iombom-bavaka isika riavana. Ry rainay izay any an-danitro, mideranao ny olonao noho ny anaran'i Jesosy Kristy izay nahafantaranay ny anaranao. Andriamanitra ilay izy hatr'izay ka ho mandrakizay, Andriamanitra mahagaga, mpanolontsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andriany fiadanana. Matsiaro ny fanekenao ianao rehefa misy zava-manjo anay, ary manafaka anay amin'izay rehetra mampitaraina anay. Misaotra noho ny herinao tsy tsetoaina, ny fahalalanao tsy hitalany, mitondra anay ho afaka amin'ny fampanim-pony ataon'izao tontolo izao ianao. Makasitraka anao noho ny asan'ny fanahy masina, mampatsiaro anay ny asaribidin'ny fanekenao ho Andriamanitray ary izay olonao. Tompo, mifonina aminao ankehitriny, fa nanao tsinotsinona ny fanekenao, olona mavesa-keloka, zanaka mpanao ratsy, fantatray anefa fa Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana ianao, ary maty Jesosy Kristy sy nitsangana tamin'ny maty mba ahafaka anay amin'ny fahotanay. Ko ankehitriny sambatra izay ka imbonanay ny salamo voavela heloka manao hoe: sambatra leona izay voavela elo sy hosana ny fahotana, sambatra leona izay tsy saintsireo ary tsy misy fitaka hafanana. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika riavana. Ny hira ao amin'ny FFPM 700 andininy voalohany sy ny faefatra ndeha iraitsika milohan'ny vavaka sy ny vakiteny.
famakiana ny soratra masina ndia iombom-bavaka isika riavana. Ry tompo Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ianao. Misaotra anao zahay no ity fotoana hifanatrehanay amin'ny teninao sy ny sitraponao ity, fa izany ny fotoana hitenenanao Andriamanitra aminay. Amin'izao karemy izao dia ny teninao no hitarihanao anay andiny tena ka hibebaka ary hiverina marina aminao Andriamanitra tokoa, ary izany no fiainanao anay. Mangataka ny asan'ny fanahy masina izay Andriamanitra, hiasa aminay tsirairay avy, ka ny mpanomponao izay nomenao anjara ampity izany aminay dia ataonao fantsim-pahasoavana atakaranay ny tena sitraponao Andriamanitra. Izay miaino kosa aoka ho mpiaino mpankatoa mba tsy hamitaka ny tenanay. Mitenena Jehovah fa miaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny vavakay. Amen. Ny vakiteny voalohany dia izay nalaina tao amin'ny fanekena taloha. Boky ny fanekena taloha dia ny Exodosy toko fahaenina. Exodosy toko fahaenina ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahavalo. Exodosy toko fahaenina ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny fahavalo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary Andriamanitra niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, izaho Jehovah. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy ny tenenako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Ary naoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivaininy izay efa nivaininy. Ary koa izaho efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay nampanimpoy ny Egyptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe, izaho Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovan'ny Egyptianina anareo aho, ka anafaka anareo amin'ny fanompona azy. Ary sandry ahinditra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo, dia alaiko ho ahy anareo oloko ary ho Andriamanitrareo aho. Dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah Andriamanitrareo, izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompona mafy ampanaovan'ny Egyptianina anareo. Ary izaho ampiditra anareo amin'ny tany izay nananganako tanana omenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko olovanareo izany. Izaho ny Jehovah. Amen. Mbola tohisana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Matio toko 7 ny andiny 17 ka hatramin'ny 17 farany. Matio toko 7 ny andiny 17 ka hatramin'ny 17 farany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izay Jesosy dia avy tany Galili ka tonga teo amoron'ny Jordany, dia nanatona ny Jaona izy mba hataony batisa. Fa Jaona nanda azy ka nanao hoe, izao ny tokony ataonao batisa, ka ianao indray va no makaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe, ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika ahatateraka ny fahamarinana rehetra. Ka dia nekeny izy. Ary raha vao natao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary in'izao izy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Amen. Ho faranantsika ny vakiteny ry havana arak'izay hita ao amin'ny Galatiana toko 7 andininy 15 ka hatramin'ny andininy 17. Galatiana toko 7 andininy 15 ka hatramin'ny andininy 17. Ry rahalahy, miteny araka ny fanaon'ny olona na dia ny fanekena ataon'ny olona ihany aza, rehefa vita mafy dia tsy fanao ny manatsoaka na manampy izany. Ary tamin'ny Abrahama sy ny taranany no nilazana ny teny fikasana, tsy lazainy hoe aroan'ny taranaka toy ny milazany maro, fa toy ny milazany anankiray. Aroan'ny taranaka dia Kristy izany. Ary izao no lazaiko
ny fanekena izay nataon'andriamanitra mafy fahiny dia tsy tsoan'ny lalàna izay vao natao 300 taona tatoriana ahafoana ny teny fikasana, fa raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony, nefa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Ray Masino milohan'ny andrenisantsika ny afatra va amin'ny tenin'Andriamanitra dia hitsangantsika anao ny hira 2:300 andiny voalohany sy ny fahatelo. Ny fiangonana ny bokin'ny Exodosy ry havana izay vakina tamintsika teo no hiangana amin'ny fampitahakafatra, manorina ny faneken'ny tompo. Izany no bajinina amin'ity volana marsa ity. Izany koa no andiny atena satria efa ao anatin'ny vanim-potoana liturjika ny karemisika izao, ary dia tsara mihitsy izany hitarian'Andriamanitra atsika ny amin'ny hoe ahafantarana fa manorina ny fanekeny Andriamanitra. Zavatra telo no ambara amintsika amin'ity perikopa ity. Ny voalohany dia manorina ny faneken'ny tompo ka ampahafantarin'Andriamanitra ny olony, ny anarany sy ny fanomezany tany. Araka ny andininy 2 hatramin'ny 4 ary ny andininy 5 Exodosy 9. Ary Andriamanitra ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, izao ny Jehova, ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehova tsy mbola nahafantarany ahy. Ary izao ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana omena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia omeko lovanareo izany hoy Jehova. Jehova manorina ny fanekeny, ampahafantariny ny olony, ny anarany sy ny fanomezany tany. Zavatra faharoa, Jehova Andriamanitra manorina ny fanekeny dia mahatsiaro ny fanekena rehefa mitaraina ny olona. Tsaroana izany fanekeny izany rehefa mitaraina ny olona. Ny andininy 5. Ary koa izao efa nandray ny fitaraina ny zanak'Israely izay ampanompon'ny Egiptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko. Tsaroko ny fanekeko. Lafiny zavatra fahatelo
manorona ny fanekeniny tompo dia Andriamanitra izy tompo ihany no manafaka sy mitondra ny olony. Andriamanitra izy tompo ihany manafaka sy mitondra ny olony mba hatateraka izany fanekena izany. Kola zao mizanak'Israely hoe izao ny Jehova ary hitondranareo voaka ho afaka amin'ny fampanimpoana mafy ampanaoviny ny Egyptianina anareo aho ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy ary sanjy ahinditra sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo. Exodosy 9:9. Ary dia alaiko ho ahy ianareo ho oloko ary ho Andriamanitrareo aho dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitra izay nitondra anareo nivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny ny Egyptianina anareo. Amen. Dia ho jerentsika ilay lafin-javatra voalohany riavana. Manorona ny faneken'ny tompo ka ampafantaro ny tompo ny olony ny anarany sy ny fanomezany tany. Ny anarana riavana dia milaza ny maha-izy azy ny olona ary isika sarotiny raha vao misy diso zany anarana zany. Fa eto dia mbola nisy fotoana tsy nahafantaran'ny Israely ilay anarana Andriamanitra hoe Jehova dia anaran'ilay Andriamanitra tsy toa. Ny anarana Jehova dia hoe ilay izy atraitr'izay ka ho mandrakizay. Ary dia tian'Andriamanitra ampafantarina ny olona izany anarana izany satria milaza ny maha-izy azy ny olona izany anarana izany. Nde ilaza anaran'Andriamanitra izay tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy isika dia araky ny Isaia 5:5 sy ny 9. Fa zaza miteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarana atao hoe mpanolotsaina, mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ny androsoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperina amin'ny seza findranan'i Davida sy ny fanjakany mba ampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy nitiny hatramin'izao ka manjakizay. Ny fahasorotam-piaron'i Jehova tompony maro no atateraka izany. Ny anaran'Andriamanitra dia mirakitra ihany koa ny toetrany, dia tahaka ny tenin'Andriamanitra ihany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza koa ny toetran'Andriamanitra. Mandrakizay ny tenin'Andriamanitra dia mandrakizay koa ny Andriamanitra. Ary ireo toetrany tany saina ireo izay manambara ny maha-izy azy an'Andriamanitra, Andriamanitra mahagaga, Andriamanitra mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana, dia anarana izay no tanterahan'i Jesosy Kristy, ny fanatanterahana izany. Fa dia nanao zava-mahagaga samihafa ny tompo, nanolotsaina ombenimbeny izy, ary dia hita teo aminy izany hoe ten'Andriamanitra mahery. Fa na ny fanaratsina ny demoniaza dia nandositra noho izany herin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ary dia rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ry havana malala, fantaro ary ny anaran'Andriamanitra mba azahoanao miantso azy, satria rehefa fantatra ny anaran'ny olona anankiray dia mahafaly ny miantso azy amin'ny anarany ary dia mamaly izy. Fa rehefa tsy fantatrao ny anaran'ilay olona dia sarotrarotra ny fifandraisana. Ary dia zany mihitsy zany no hoe fantaro zany anaran'Andriamanitra zany, azahoana mahafantatra ihany koa ny fanekena izay naoriny. Ny lafin-javatra faharoa, manorona ny faneken'ny tompo ka dia tsarony izy tompo rehefa mitaraina ny olony. Teo aloha dia anisan'ny hoe fampafantaran'Andriamanitra, fanambaran'Andriamanitra ny tenany, izany hoe fahafantaran'ny olona ny anarany izany. Tsisy nahita an'Andriamanitra naovinanaoviana
fa iza ny manambara azy i Jesosy Kristy no manambara an'Andriamanitra. Izy tonga nofo no nahitana ny endrik'Andriamanitra tsy hita, ary dia le anaran' Jesosy Kristy dia efa milaza sahady fa Andriamanitra mpamonjy izy, ka rehefa mitaraina ny olona dia mamonjy Andriamanitra. Ary koa izao efa nandray ny fitarainany zanak'Israely zay ampanimpony ny Egiptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko, tsaroan'Andriamanitra ny fanekeny. Amintsika ihany koa ry havana, rehefa misy olona mitaraina, olona mijaly ny fanaovana fanekena, dia tokony hoe tsaronao ihany koa le fanekena mba anavotana an'iny olona. Fa raha ohatra ka hodinao tsy tsaroana le fanekena dia mijary ny olona. Inona re no ohatra raisitsika fanekena mety fanaovan'ny olona, kanefa misy olona mitaraina, dia zay lay Andriamanitra alay tahaka amin'ny fahatsiarovana ny fanekeny zay atao. Ny hoe mahatsiaro teo amin'ny Israely dia tsy vitana sentosenty fotsiny na manimanina fotsiny, fa ny hoe mahatsiaro dia mamerina indray ho ankehitrina lay lasa, averina ho ankehitrina lay lasa, fa tsy hoe misentosenty fotsiny eo anao zany taloha, fa inona ny iainana azy amin'izao fotoana izao. Dia zavatra nisy teo amin'ny Israely zany. Efa ao anatin'ny karemitsika efa manakaiky koa ny Paska, ary io Paska io dia nataon'ny Israely tateoriana fampam-pavahana ahatsiarovana ny namoahana azy tany Egipta. Ary efa mahatsiaro zany ny Israely dia manao le fomba nanaovan'Andriamanitra, nampanaovan'Andriamanitra azy tany Egipta, dia misikina tsara, mihinana mofo tsy misy masirasira, ampiarahana amin'ny ana-mangidy, dia miaraka amin'ny divay. Dia nataon'i Jesosy Kristy koa zany tamin'ny andro Paska, naverina ho ankehitriny. Ka rehefa mahatsiaro ny fitarainany zanak'Israely Andriamanitra, dia mahatsiaro zany fanekena zay nanavotany ny Israely olony zany. Dia enoy ary fa Andriamanitra mihainy fitarainana ny olony Andriamanitra, tsy Andriamanitra rendremana izy na matory, fa azo hitarainana amin'izay zavatra mampijaly. Amin'ny andro ankehitriny dia miakatra amin'ny vidim-piainana, misy ny kidnapping, na misy ny mpanolana, zavatra mampijaly zany ary mampitaraina ny olona. Fa izay hitarainana voalohany dia Andriamanitra, ka anoro lalana izy amin'ny fanahy masina zay tokony afaka atsika amin'izany. Ary izao tontolo izao mihitsy no mampanompo antsika, ampanompono izao tontolo izao tsika matombo tranga reny toe-javatra rehetra misy eto amin'ny firenena ireny. Isika kristianina dia miavaka satria manana ny Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, azo hitarainana mandrakariva ary eo akaikitsika mandrakariva. Raha misy mivorona orona telo dia aiza izy? Eo afovoany izy, eto afovoantsika izy ary tsy lavitra atsika. Ny zavatra fahatelo dia Andriamanitra ihany no manafaka sy mitondra araka ny fanekeny zay nataony. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo aho, ka anafaka anareo amin'ny fanompoana azy, ary sandry ahiditra sy fitsarana lehibe no amonjeko anareo. Exodosy 4:9. Ampahafantarin'Andriamanitra fa Andriamanitra manan-kery izy, Andriamanitra manana fahefana amin'ny firenena rehetra mihitsy, ka tokony azo antoka sy tokiana rehefa misy mampijaly na misy mampanompo, dia io lay Andriamanitra tsy tia
ny olony voageja ny zavatra samihafa ka tratra ny fijaliana samihafa dia lasa mitaraina mandrakariva fa ao amin'i Jesosy Kristy ny lalan'ny fanainaina no nanafaka antsika tamin'ny lalan'ny fahotana ary dia azo antoka zany fanafahan'Andriamanitra ny olona izany dia Andriamanitra tsy mba mivadika amin'ny fanekena izy io fa rehefa manafaka izy dia tena manafaka tokoa ary mampatezitra azy aza ny olony mivadika amin'ny fanekena araka ny hita amin'ny Josoa amin'izay ivadianareo ny faneken'i Jehovah Andriamanitra reo zay nandidiny anareo sy andahinanareo anompo ireo andriamanitra hafa ary iankofanareo ao anatrehany dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ary ho lanindringana faingana ianareo tsy ho eo amin'ny tany soa nomeny anareo dia izao kosa no nandiko ho Jehovah eno ny feoko dia ho andriamanitrareo aho ary ianareo oloko ka andeha amin'ny lalana rehetra zay nanodiko anareo mba hahitanareo soa. Jeremia 7:13 ary ianareo oloko ary zao andriamanitrareo. Io hoe ianareo oloko zao andriamanitrareo dia niverina be eo amin'ny testamenta taloha zay manambara fa zany ny fototry ny faneken'Andriamanitra ary dia olona any amin'ny tany zay omenindrazanareo anareo oloko ianareo iverenana ilay fanomezana n'ilay tany ampahafantarin'ny tompo fa anome an'izany tany izany izy. Io tany io dia efa nandehandehanan'ry Abrahama efa nivianianan'ry Abrahama zany hoe araka ny 12 sy ny 17 ary Abrahama dia nitetin'ny tany hatrany Sekemo ary ny Kananita ny tompon tany Kanana fa izay ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao nomeko ity tany ity dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah zay nisehony taminy. Efa hatrany amin'ny andron'ny Abrahama zany io teny fikasana fa anomezana ny tany ho an'ny Israely io. Amin'ny androntsika ankehitriny ry havana dia marina fa i Madagasikara ny tany nomen'Andriamanitra antsika fa tokony ho tany mitovy amin'ny tany Kanana tondra-dronono sy tantely tsy misy aditsony tsy misy korotana fa efa noroasin'Andriamanitra ireo tamin'izany fotoan'izany fa izay tany misy antsika dia tany feno faharatsiana ka tsy lasa ho tany Kanana io raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy ihany koa. Jesosy Kristy ilay mandresy ny ratsy rehetra mandresy ny fahavalo rehetra izy no nataon'Andriamanitra ho mpanafaka sy mpanavitra ka dia efa misantatra saditsika ilay tany vaovao sy lanitra vaovao zay olovatsika rehefa any aoriana. Ry havana malala raha fitinina izany dia izao dia tokony hafantatra tsara ny anaran'Andriamanitsika ary hafantatra ny lova zay omen'Andriamanitra. Ny Baiboly moa dia ambara hoe fanekena taloha sy fanekena vaovao. Lazaina koa hoe testamenta taloha sy testamenta vaovao. Fantatsika ve ny hoe testamano gasiny io manao testamenta ny ray aman-dreny rehefa te izara lova ho amin'ny zanany mba tsy hisy ny olana dia mametraka izany testamenta zany any amin'ny biraoan'ny délégué en commune lay olona dia inona ny anaran'izy io any didy miafina izy io dia io didy miafina io tsy manan-kery raha tsy efa maty lay nanomea ny lova dia izao no tsapa raha mampitovitovitsika efa azotsika fatarina sy azotsika raisina ny lova satria efa maty Jesosy Kristy zay mpanomehany lova kanefa nitsangana tamin'ny maty izy azoantsika iainana n'izany lova zany ao amin'ny fiainana mandrakizay dia mampahery antsika ry havana ahafantatra izany lova zany fa azotoana mamaky ny Baiboly ny afantaranao fa misy lovanao omen'Andriamanitra anao dia aza donoana ny fanekena zay nataon'Andriamanitra amin'ny maha olona ianao ary tsarovy mandrakariva fa
manafaka sy mitondra ny tompo ary tsy fony ianao fa tia ny aina amin'ilay fiadanana efa nampanantaindratreo ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Dia anao ny hiran'izao ny antoko-pihira. io mibavatsika tompoko. Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masolo, midera ary mankalaza, manome voninahitra anao izahay. Misaotra fa tianay tokoa ianao, ka manambara aminay, manakambara aminay mandrakariva. Ampafantaranao anay ny anaranao sy ny lova omenao anay. Tsaronao ny fanekena rehefa mitaraina aminao ny olona ary mamonjy ianao. Manafaka sy mitondra ny olona amin'ny fahafahana koa ianao. Misaotra Tompo fa fitiavanao anay no anaovanao izany. Ankehitriny ary dia mangataka izahay ho an'ny vahoakanao, mba samy isaintsaina izay voalazanao,
ka mba tsy handalo fotsiny aminay ny afatra ao fa ho fiainanay. Mangataka koa izahay ho an'ireo marary na any atokantrano na any amin'ny hopitaly, ianao tompo no hanendry ny aretina ka hanala ny fanaintainana. Mangataka izahay ho an'ireo mpitandrina isam-pitandremana na any amin'ny synodam-paritany, indrindra ireo any amin'ny foibe izay tarihan'ny mpitandrina ami. Ampaherejo izy ireo tompo mba hijoro manana anao fa tsy raviravitanana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mangataka izahay ho an'ireo mpitondra sy ny vahoaka malagasy mba samy hitodika aminao, hibebaka ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hositranonao ity nosinay. Izany izay rehetra fantatrao fa mahasoanay tompo dia ankininay aminao ary akambanay amin'ny vavaka izay nampianarinao anay manao hoe: rainay eo izay ny lanitra, masinina ny ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany taminay ny lanitra. Eo anay ny mianatra sazo anay, ary mamenany evokay, tahaka ny mamenany izay mety taminay. Razatonanay mampifakana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra malagasy. Dia hitsangantsika hanao ny fanekemponoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray sy tomponao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony atontsika, izay nitolotolona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijabana napa Ponto Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, mantitra naleva, nidina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, mipetraka ao kavan'Andriamanitra iray sy tompo, avy any viny tsara velona sy ny maty. Milina famelansinao, olona masina manerana izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-kely, fitsangana ny tena maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Azo toerana ny fiangonana. Dia marana izao fampivavahana izao sikariavana. Ny hira 1:7 amin'ny 737 milohan'ny tsodrano. Raisoa amin'ny finoana ary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ho tanteraka aminareo izany. Hitay anao ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra amin'ny tavany aminao ny Tompo ka hamindra fo aminao, anandratra amin'ny tavany aminao ny Tompo ka nomenao fiadanana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho aminareo mandrakarivany. Amen. Hipetraka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.